La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Labelcom, la référence en impression numérique, Manulchano Ni Vavao. Voaresaka matetika ny amin'ny tsy tokony hisen'ny fironana politika eo amin'ny tompona ndraiky mpanjakana mandritra ny fifidianana. Maro ny mihevitra fa antokony fifidianana madio sy mangarahara izany, nanamafy izany ihany koa ny mpahay lalàna izay nanontaniana. Nitsangana anohana ny Andriamatoa Andry Rajoelina avokoa ireo fikamana-behivavy amin'ny faritra maro eto Madagasikara, eo ihany koa ireo sojabe isam-paritra ary ireo ben'ny tanàna na efa ao anatin'ny armada izany na ihany koa ireo ben'ny tanàna HVM. Eo anatrehan'ny fahasimban'ny sosona ozone, maro ny voka-drasy aterak'izay. Zava-dehibe ny tokony hanajan'ny rehetra ny andro maintso, tsy andehanana fiara raha nambarany tompona andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana. Voatana avokoa ireo datim-panadinana rehetra amin'ity taom-pianarana 17-18 sy 20 ity, izay nambaran'ireo tompona andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazana. Raha tokosa fa hifarana amin'ny fomba ofisialy amin'ny 4 aogositra izao ny taom-pianarana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray, olona 3 no namony ainy tao Zimbabwe taoriana ny fifandonana teo amin'ny vahoaka sy ny mpitandron'ny filaminana. Ao anatin'ny toetra ramafana arak'izany no iandrasan'ny voka-pifidianana any an-toerana. Ny didin'ireo avetrany avy. Finaritra tompoko lahy sy tompoko vavy fotoana ny vaovao amin'ny ity alinay ity manasanao ary anaraka izany. Nanomboantsika ny vaovao araka izany dia voaresaka matetika ny amin'ny tsy tokony hisian'ny fironana politika eo amin'ny tompona ndraiky mpanjakana mandritra ny fifidianana. Maro ny mihevitra fa antoko ny fifidianana madio sy mangarahara izany. Nanamafy izany ihany koa ny mpahay lalàna izay nanaovana fanadihadiana Rarisona Andry. Nampivory préfet chef district manerana nosy amin'ny prime ministre Tsia Christian tamin'ny herinandro ambony iny, ary nanamafy ny tsy tokony hisian'ny fironana eo amin'izy ireo amin'izao vanim-potoana hikarakarana fifidianana eto amin'ny firenena izao, mba hamerenana indray amin'ny toerany ny asin'ny asam-panjakana sy ny fifampatokisana eo amin'ny vahoaka. 2 andro monja tao aorian'io, nampiantso ireo préfet chef district manerana nosy ihany koa ny filoham-pirenena teny amin'ny lapany avoloha, ary nanamafy ny tsy tokony hisian'ny fironana politika eo amin'izy ireo. Nanazava mazava-dehibe ho foto-kevitry ny tsy fironana politika ny tompona ndraiky mpanjakana mandritra ny vanim-potoana hikarakarana sy hanatotosana fifidianana io ny mpahay lalàna na amintaniana. Hiditra amin'ny période électorale dia tena amafisina mafy dia mafy le hoe neutralité de l'administration, ny antony dia hoe le neutralité politique. Voalohany aloha zany ny mpiasa-mpanjakana na ny ambony na ny sarasarany zany dia tsy tokony mampiseho fiandaniana ara-politika. Ny faharoa manarakaraka an'izay zany ny fananam-panjakana dia tsy tokony koa ampiasaina zany amin'ny resaka politika. Mazava be ilay izy satria raha ohatra ka ampiasaina zany eo amin'ny resaka politika dikan'izay zany dia efa misy lanja goavana be zany ilay candidat heverina hoe hotoana indray olona mpiasa-mpanjakana na anatin'ny fitondram-panjakana. Tsy voazao akory no resahana izany tsy fironana politika ny tompona ndraiky mpanjakana izany 4 taona 2000 ho ihany ty mpahay lalàna ity. Efa nisy ihany koa nitrangana fanasaziana noraisina tamin'ny taona 13 sy 2000. Atsika moa zany tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny taona 13 sy 2000 sy 14 sy 2000 fa ny fitsarana manokana momba ny fifidianana zany dia efa nametraka an'izay hoe didim-pitsarana izay nazava tsara fa nisy vice prime ministre zany tamin'izay nampiasa ny fananam-panjakana sy ny maha hoe mpiasa-mpanjakana ambony azy
nanoana ny candidat filoham-pirenena tamin'izay fotoana izay dia rehefa hitan'ny cour électoral spécial moa mitombona ilay fitoriana, izany hoe tany amin'ilay toerana nahitana anazy nanao ilay fanohanana dia nifoanany daholo ny vaton'ilay candidat filoham-pirenena. Ka misy antony ihany ny Prime Ministre zany manazava sy tena hoe sarotina amin'io zavatra io satria tena anisany mahatafiditra an'ilay resaka hoe crédibilité an'ilay fifidianana zany io zavatra io ilay hoe neutralité politique et l'administration publique. Amin'ny tany mampanjakan'ny demokrasia maro, isan'ny antoka lehibe amin'ny fisiana fifidianana madio, mangarara seken'ny rehetra ny vokany, fitoniana, ny tsy fisian'izany fironana politika amin'ny tompona ndraiky mpanjakana izany, ary antoka ihany koa ho amin'ny fifandimbiasa-pahefana lavitry ny disadisa. Andro faharoa amin'ny fanaterana ny atota taratasy firotsahako fidina ho filoham-pirenena eny anivon'ny HCC amin'ity androany ity. Mbola ny candidat Andry Rajoelina ihany hatreto ny fantatra fa nandefa izany. Nangina araka izany teny toerana tamin'ity androany ity. Ratsahivana manana hatrany amin'ny faha-raika amby roapolo ny volana aogositra ireo maniry rotsaka ho fidiana. Ny faha-enina amby roapolo aogositra kosa ny vocaliste ireo candidat hifaninana amin'izay. Izay candidat filoham-pirenena malagasy izay. Mandidina izay hatrany dia nitsangana anoana n'Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina avokoa ireo fikamana-behivavy avy any amin'ny faritra maro eto Madagasikara, eo ihany koa ireo sojabe isam-paritra ary ireo ben'ny tanàna na ao anatin'ny armada izany na ihany koa ireo ben'ny tanàna HVM. Mampiona rakotarson. Ny fandimbiniona tamin'Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina ireo solotenan'ny fikambanam-behivavy avy amin'ny faritra rehetra eto Madagasikara, ireo sojabe avy amin'ny faritra tsirairay ary ny ben'ny tanàna rehetra avy amin'ny faritany enina. Ho an'ireo vehivavy manokana, ny tsy fananana sehatra fanamiasa ny sakana, ireo ny votoatin'ny fitarainana ny tanterin'izy ireo nandritra ity fihaonana ity. Raha ao amin'ny distrika misy manokana dia miaina ao amin'ny sasalamba ny akamaroany vehivavy, miasa tena zany akamaroany vehivavy, tsy dia misy asa loatra iasan'ny sehatra iasa vehivavy zany fa mbola mamely tena sa miasa mandeha renireny, dia ao ny fambolena traka, zavatra tsy madinidinika mivarotra trondro, zany mba fiveloma vehivavy any aminay ihany. Dia mangataka mihitsy izay mba hijerena kaiky famoronana asa any amin'ny faritra misy anay, indrindrandrindra mba ho isibolena ny vehivavy. Eo amin'ny malagasy, zava-dehibe tsy azo tsinotsoniavana ny ray aman-dreny ary manandanja loatra ny tsodran'izy ireo. Antony indrindra nanasan'Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina ireo sojabe avy amin'ny faritany samihafa eto Madagasikara, nanome tsodrano sy nanoro lalana azy mba ho todosoa amin'ny fifidianana ary ho lany indrindra fa havita be amin'ny fitantanana ny firenena. Hita teto an-toerana ihany koa ireo ben'ny tanàna avy amin'ny vondrona politika armada namaly ny antso sy nitaditra ny vina hoentina mpandrosoana ny eny fotony. Teo ihany koa ireo ben'ny tanàna avy amin'ny antoko HVM izay nijoro ary nilaza ny hanoana indray ny candidat Andry Nirina Rajoelina amin'ity fifidianana ho avy ity. Ary ny tenako ny HVM fa efa nametra-pialana tamin'ny volana Jona sy ho HVM tsony. Ny antony dia araka voalazan'ny namana teo mba natenay kanina ilay rangahy iny kay vao maina mivandravandra. Dia nametra-pialana ny tenako satria na ny tenako zao dia izay fiainanareo fa assistant parlementaire ny sénateur Simon. Fa nametra-pialana aloha maha-assistant aloha, dia nametra-pialana maha-HVMA. Ny vohitra tamin'ity fihaonana ity ihany koa ny fahatsapany rehetra fa latsaka katereny Madagasikara nandritra izay fitondrany HVM izay. Azo antenaina ny fandrosoan'ny firenena malagasy raha voatrandraka sy voatatana aradrarany ireo arena voajanahary misy eto Madagasikara raha ny fanambarana ataon'ny sekretera jeneralny Komeza teo aloha nandritra ny lahateny faladina. Avy amin'ny arena voajanahary avokoa ny 2.7 PIB malagasy raha nitatitra tamin'ny taona 2024 raha ny 1.7 ho an'ny firenena sasany maneran-tany. Tombony ho an'ny firenena malagasy manokana araka izany ny fananana ireo arena ireo ary afana manantena fampivoarana bebe kokoa ho an'ny Madagasikara raha toa ka trandrahana aradrary noho iny nambaran'ny sekretera jeneralny Komeza teo aloha. Raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao, mbola mipetraka ho nofinofo andra malagasy izany fisitrahana ny tombony amin'ny harem-pirenena izany. Anjakan'olombitsy sy ny akabetsahany, gaboraraka amin'ny manjaka ary saika ny vahiny no mahazo tombony amin'ny fitrandrana ireo harena ireo.
Mila ezaka bebe kokoa eo amin'ny setry ny fampiroboroboana ara-toe-karena ny malagasy raha tiana ny ampianana ny tany fahantrano, hoy hatrany ny sekretera jeneralin'ny Komeza nandritra ny lahateny fanaovam-beloma nataony tamin'ny fandalovany teto Madagasikara. I've come to finalize the taking over of my successor, the new Secretary General Louise Lady. Tonga eto mba hamarina ny famindra-pahefana amin'ny maha-sekretera jeneraly ahy teo aloha tao anatin'ny Komeza. Tonga eto hamarina izay rafitra izay. Araka ny fantatsika rehetra moa fa efa voatendry ny sekretera jeneraly vaovao. Tonga eto koa hisaotra manokana ho anareo rehetra niara-miasa tamiko, isaorana manokana ihany koa ianareo vahoaka malagasy rehetra. Mbola hiverina aho amin'ny mampandraharaha satria manana tetikasa maromaro eritreretiko atao eto Madagasikara eo amin'ny sehatra maromaro. Fishing, etc. and manufacturing, so that we create jobs for Madagascar. Raha tsy ahivina, tapitra ny volana Jolay teo ny fepitaona maha-sekretera jeneralin'ny Komeza azy raha nitondra nandritra ny 10 taona, izany hoe nitondra 5 taona indrony sesy. Nitolorana ordre national le ity farany ho mari-pakasitrahana azy. I Ramatoa Tshilesaka Poepoe indray izao no voatendry ho sekretera jeneralin'ny Komeza vaovao ao anatin'ny 5 taona manaraka. Lafim-baovao hafa kosa indray dia nifoanana ny sidina miazo ny Nosy teny Ivatony maraina teo noho ny antony tsy fantatra. Taoriana izay efa anaty fiaramanidina ireo mpandeha ho an'ny Tolaniaro no navoaka fa nisy ny tsy fihetezana ny fiaramanidina raha ny fanazavana azo. Tsy misy moa fampahafantarana melo ho ireo mpanjifa mitaraina manoloana izay fomba fiasan'ny sidina tsara dia izay ny maraina teo fanampanazavana. Ohatrany surprise taminahy zany le izy satria za misy fotoana enjeko any Fort Dauphin makony dia zao tsy alera mitsy le izy dia miandry fa zareo kosa tsy manome lera satria no vita le izy. Ny fotoanako aloha zao tena misy fiatraikany mitsy satria za mako avy any France dia 4 jours fofony any Fort Dauphin. Raha ohatra ariva za tonga any Fort Dauphin dia ohatrany 3 jours zany mipetraka any Fort Dauphin makony dia izay mitsy mipetraka any aminahako. Ahoana fahitanao hoe professionnalisme matianina hitako aloha le izy fa ohatrany sy mitovy any ivelany satria tsy maintsy misy prévenir le izy misy ampandrenesana le passagera dia misy fikarakarana koa le passagera fa izao tsy fikarakarana mitsy na ndray ara tsisy info na ndray ara. Ny eo ny orinasa aloha misy fiatraikany fa malagasy koa misy fiatraikany amin'ilay touriste koa makony satria za mako malagasy fa le touriste mako ohatrany tsy ahazaka an'izao zavatra foana mitsy. Ja, izay no fijery vaovolombelona interview anankiray fa neo-kevitra olona anankiray satria amin'ny ery Madagasikara ety amin'izao ora izao mbola tsy fantatra aloha hatreto hoe amin'ny firy no hiainga izay aloha no azo antaina. Tamin'ny ray ora vao afaka niainga ny fiaramanidina iazon'ny Tolaniaro tamin'ity androany ity raha ny vaovao voaray nihebotra avokoa vokatray ny sidina anatin'ny rehetra tamin'ity androany ity. Izay ny fitaterana anabakabaka fitaterana tanety kosa indray dia nanomboka mikaikaiky amin'ny fampiarana ny sarandalina 500 ariary ny mpampiasa fiara fitateram-bahoaka. Araka ny fanazavana mavesatra amin'ny fahefa-mividy isa-tokatrandro izay fandaniana amin'ny sarandalana izay. Yves Richard. Manomboka mitaraina amin'ny fampiarana ny sarandalana 500 ariary no raisin'ny kooperativa mpitaterana mivondrony eo anivon'ny FMA na ny fitaterana mendrika ho anany Antananarivo ankehitriny ny mpampiasa fiara fitateram-bahoaka eto Andrenivohitra. Araka ny fanazavana mavesatra amin'ny fahefa-mividy ny isan-tokatrano ny sarandalana 500 ariary. Tsy ampy ihany koa ny fotoana nampiomaniny teo anivony ity kooperativa mpitaterana ity sy ny atetena ny sampandraharaha misahana ny fitaterana an-tanety mahakasika izay fampiakarana ny sarandalana izay. Eny efa nisy herinandro angamba izay sao tsy tadidiko izao dia tsy ampy aloha zany ka izay mihitsy ilay problema tokony tsy misy mihitsy fosindrotana après be dia be zao mitsika mananjanaka efatra indray mianatra mandobo pisto nefa le entimanana tsy ampy satria zay hoe nyteneniko teo tababolana zay sao firy nytenenana azy teo ohatrany tsy mety angambany tokony mba bolina be miloka tsy maintsy zao zany zay vao mahatakatra sara-padiam-bahoaka no mijaly amin'ilay izy. Aminay zao olona ananky efatra izay
dia raha olona efatra miara-mandoto 10 dia 2 zany dia 4 zany ilay retour dia efa misy fiantraikany be amin'ilay fiainanay ilay izy. Dia fampiomanana aloha tena tsy ampy satria na izahay raha tsy nanapo an'ilay izy tena tsy napaozina mihitsy ilay izy fa tsy mitapika be taminay ilay fiakarana tapy. Araka ny fanadihadiana, saika nanaraka ny fanapa-kevitry ny teo anivon'ny FMA na ny fitaterana mendrika ho an'Antananarivo avokoa ireo zotra voakasika. Santionany tamin'izany ny zotra 470 ny zotra 270 mampitohy amin'ny mandroseza sy lafy, ny 700, ny 920 sy ny maro hafa. Zotra maro ivelan'ny kooperativa mpitaterana FMA ihany koa amin'izao fotoana no efa manangasanga mpiakatra ny sarandalana. Araka ny fanazavana trany, efa manomboka ny fanitsiana ny sarandalana ho an'ireo zotra ireo. Eo anatrehan'ny fahasimban'ny sosona ozone, maro ny voka-dratsy ateraka izay. Zava-dehibe ny tokony anajan'ny rehetra ny andro maitso. Tsy andehanana fiara raha nambaran'ny tompony raikitra eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana. Ao anatin'izay moa no anatanterahana ny hazakazaka ho an'ny rehetra sy ho an'ny matianina eto an-drenivohitra. Fanadiva izao Ravaly. Omaly 2 Aogositra 2024 tapitra tao anatin'ny 7 volana, izany hoe ny voalohan'ny volana Janoary hatramin'ny faran'ny volana Jolay 2024 ny arena voajanahary omen'ny natiora ho an'ny planeta tany iainan'ny olombelona ao anatin'ny herintaona. Raha tsorina, akora voajanahary tokony hositrahan'ny taranaka aoriana no iainan'ny olombelona hatramin'ny hafaran'ny ity taona 2024 ity. Ankilany eo anatrehan'ny fahasimban'ny tontolo iainana ny sosona ozone sy ny fiovaovan'ny toetry ny andro, zava-dehibe ny tokony hanajana ny andro maitso, tsy ampiasana fiara eto amintsika izay marihana ny 1 ny volana oktobra izao, araka ny didim-panjakana navoakan'ny governemanta laharana 724 420 tamin'ny 1 novambra 724. Io didim-panjakana io zany dia nanao fanambarana ny atao hoe andro maitso tsy misy fifamoivoizana. Indrindra zany ny fiara fanaraka amin'ny resaka le convention momba ny fiovan'ny toetrandro ary ny fampienana an'ireo entona gaz à effet de serre ohatra fanadiovana ny atmosfera satria ireo gaz à effet de serre ireo ihany no manimba ny sosona ozone. Araka ny sary azo avy amin'ny satelita dia efa misy lavaka mihitsy zany ny sosona ozone. Dia io lavaka io zany lasa miditra aty amin'ny planeta tany zany ny ultraviolet, dia io le miteraka homamiadana zany ary be dia be amin'izao fotoana izao ny olona tratran'ny homamiadana. Isy eo anatrehan'izay ny hetsika ara-panatanjahantena hazakazaka ho an'ny rehetra hifarimbona ny ministeran'ny tontolo iainana, ny ministeran'ny fizahantany, ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena miaraka amin'ny federasionn'ny atletisme ary ny sehatra tsy miankina ny fikarakarana azy ho an'ny matianina sy ny daholobe izany hazakazaka izany. Eo ny journée verte sans circulation izay hanetanana be dia be antsika mpitondra fiara eto Antananarivo sy eraky Madagasikara mba tsy hitondra fiara ny andro io hazakazaky ny marathon international de Tana io, satria io no entintsika ankalazaina an'izay journée verte sans circulation izay. Izany dia noho ny antony fitsinjovantsika ny tontolo iainantsika ho an'ireo taranaka faramandimby miova tanteraka nefa ny parcours, manantena sy miezaka izahay fa hietsara hatrany ny performance an'ireo atleta malagasy ka entina hanampianan'izy ireo no nanovana an'ilay parcours ho lasa io vaovao io mba tsy le parcours hatramin'izay hatramin'ny 1997 foana no ampiasaina. 270 faingo 560 kilometatra araka izany no alavirana ho an'ireo matianina izay indray anjara amin'ity hazakazaka lavitrezaka ity. Isy ireo atleta avy any ivelany sy avy amin'ny nosy manodidina. Isany koa ny hazakazaka 10 kilometatra ho an'ny daholobe izay afaka miatrika izany, 10 kilometatra ihany koa ho an'ny olona manana fahasembanana. Tonga eto amin'ny pejin'ny dokavarotra indray isika aorianan'izay natantsika ny mahakasika ny olan'ireo mpivarotra eny amin'ny petite vitesse. Eo ihany koa ny fanamboarana corniche izay indray no entina aminao androany. Ijery ihany koa isika ny taranja iray izay andray anjara amin'ny hetsika sezama. Rehefa avy eo ary.
Vaovao be ty ny salon sekoliko ny 7, 8, 9 septambra amin'ny village voary Andohitapenaka. Ho anao sekoly, mpivarotra, akanjo fitaovam-pianarana, kojakoja momba ny trano sy ny ankizy, ny fitaovana fampiasan'ny sekoly, toerana fitsangatsanganana, kilalao, sakafo, teknôlôjia vaovao, toeram-piofanana sy ny maro samihafa. Fandrodenizao ary ny toerana ahafahanao mivarotra sy mampiranty mandritra ny salon sekoliko. Antsoina laharana 034 99 673 38. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, sa feed que numéro 1 Malagasy. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Orlac, c'est une large gamme de peintures pour vous accompagner dans tous vos projets de rénovation, d'aménagement et de décoration intérieure et extérieure. Avec Orlac, réinventez la décoration de vos espaces et objets préférés. Retrouvez Orlac partout à Madagascar. Orlac, osez la qualité. Shoprite manolotra ho anao fihenam-bidy amin'ny tsingeritaona lehibe eto Madagasikara. Fety ny vidiny entana tena mora amin'ity taona ity, karazany entana maro tena mora amin'izao fety izao. Ny Omo 200 grammes 2690 ariary, ny concentré de jus assorti fusion 1 litre 2190 ariary, ary ny spaghetti Roma 500 grammes 1290 ariary. Azadigny fihenam-bidy amin'ny tsingeritaona lehibe eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Shoprite, ny mora indrindra hatrany. Nous avons un avantage. Il va venir à nous. Nous avons ce que veut Thanos. Et nous l'utiliserons. Bon, parlons un peu de votre plan. Je le trouve excellent, à ceci près qu'il est nul. Alors laissez-moi faire le plan, et comme ça, il sera beaucoup mieux. Ah. La fin est proche. Ny anisantsika ny vaovao kosa indray dia hitrangana tondra-drano sy fefilovaky isaky ny fotoanan'ny fahavaratra ny commune Ampanefy isan-taona. Nanatanteraka etsika fanazarantena tao amin'ity commune ity noho izany ny mpilatsaka Antsitrapo ao anivon'ny SAF FJKM miaraka tamin'ny BNGRC Albertin Ramelarivo. Matetim-pitranga eny amin'ny commune Ampanefy distrikan'Antananarivo Atsimondrano ny tondra-drano rehefa vanim-potoana ny fahavaratra indrindra rehefa misy ny rivo-doza. Eo ihany koa ny fisian'ny fefy lovaky amin'ity faritra ity. Ho fiomanana ny fiatrehana ny fotoam-pahavaratra amin'ity taona ity dia nizaratra kefa tamin'ny poniny ireo mpilatsaka Antsitrapo eo anivon'ny SAF FJKM teny amin'ity commune ity. Etsika fanazarantena teto no natao. Misy ny ataontsika hoe fizarana traikefa andreo volontaire manerana ny nosy dia ao anatiny tanteraka izay fizarana traikefa izay sady fampiarana ny ataoko hoe traikefa efa noratovina izany tao anatin'ny fampiofanana ny andrana fanazarana ety Ampanefy. Amin'ny fanazarana andrana zany dia tena milona tanteraka ao anatin'izay hoe fampiarana ny traikefa noratovina tao anatin'ny fampiofanana andreo volontaire ireo dia manaraka mihitsy zany ny fandaharan'ny loko izay manamarika ny resaka loza sy tandrin-doza zany dia ny mavo, ny maitso, ny maitso, ny mavo, ny mena ary ny manga. Nanomboana izany fiomanana amin'ny fiatrehana ny fahavaratra izany ity commune ity.
tanjona ny ahafantarany mponina ny tokony ataony rehefa miatrika ny loza raha nambaran'ny BNGRC. Eto koa zany dia misy an'izay le hoe fisehoana loza anankiray izay matetika tranga dia ny tondra-drano. Dia indraindray koa zavatra miseho koa ny fefolohan'ny vaky, hitantsika eto koa zay. Vaky zany ny fefoloha dia izay indray miteraka ny tondra-drano zava-mitranga eto zay. Ny fisehoana tondra-drano manaraka dia hoe tena fefoka misy le fefoloha, tsy hita intsony le fefoloha fa lasa mihoatra be le haben'le rano. Dia miakatra tanàna izy amin'izay fotoana zay dia zava-mitranga eto daholo zany zany hoe le tranga rehetrarehetra zay azontsika ianarana zany mba hiatrehana ny loza zay mety tranga zany dia hita eto daholo. Dia izay zany nahatonga antsika ny safidy eto nanomboana zany le fanazarantena amin'ity taona ity, satria ny tokony marina dia misy fiofanana sy fanazarantena foana zany ataontsika eto Madagasikara mialohan'ny fahavaratra. Dia eto zany nanomboana azy. Nanomboka ny faraiky amin'ny 30 ny volana Jolay ka hifarana amin'ny 3 ny volana Aogositra ity hetsika fiomanana amin'ny fiaviany andro fahavaratra eto amin'ny komina Ampanefity ary toy amin'ny faritra maro manerana ny nosy raha ny fanazavana avy amin'ireo tompon'andraikitra androany. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia voatana avokoa ireo datim-panadinana rehetra amin'ity taom-pianarana 17-18 sy 20 ity. Izay namaran'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazana. Raha toa kosa hifarana amin'ny fomba ofisialy ny 4 Aogositra ho avy izao ny taom-pianarana fanadinana Michela Ranarzoana. Namaly ny ayay ny ray aman-dreny indrindra fa ireo mpianatra mikasika ny fanovanana tsy ny calendrier scolaire ho amin'ity taona ity ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazana tsy miova ny datim-panadinana rehetra, tsy misy ihany koa ny fanemorana. Ministeran'ny fanabeazam-pirenena dia efa nilaza hatramin'izay fa tsy miemotra ny daty anatanterahana ireo fanadinam-panjakana. Izany no natao dia mba hitsinjovana ireo ray aman-dreny izay efa lany vola be noho ny fahalavan'ny fotoanany anarana, vokatra ireo fiatoana maromaro nandritra ity taom-pianarana ity sy hitsinjovana ireo mpianatra. Androany dia mbola manamafy izahay eto anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena fa voatazona avokoa ireo daty rehetra hanatanterahana ny fanadinana. Raha tsy ivona teo amin'ny 3 volana teo no nisy ny fiatoana teo amin'izay fampianarana izay manoloana ireo fitakiana sindikaly maro ny fanisy. Tsy ho tratra ao anatin'ny fotoana fohy ny banga nandritra izay fotoan'izay raha ny fanazavana. Raha toa kosa nefa tokony farana amin'ny fomba ofisialy ny 4 Aogositra izao ity taom-pianarana 17 sy 20, 18 sy 20 ity hitatra izany mandra-pahatonga ny datim-panadinana amitana ireo programa tsy vita nandritra izay 3 volana tsy nianarana izay. Fanambarana izay nataon'ireo sindika efa niverina ny mpianatra. Mbola mitohy mampianatra an'ireo ao anatin'ny klasy manao fanadinana ara-panjakana zareo na dia atao ary hoe tapitra rapitso ny taom-pianarana satria ny fanadinana moa araka ny tenin'ny fanjakana dia tsy miemotra dia ao aorianan'io rapitso zany mbola misy ny mpampianatra izay manana ny araka ny lazaina hoe conscience professionnelle manao izany fanabeazana zany. Ny ofisialy zany dia tapitra rapitso fa noho ny conscience professionnelle ny mpampianatra. Ny mpampianatra ny nanapaka azy dia misy manohy izy zany hoe amin'ny klasy-mpanjakana toy foana. Etsy ankilany dia nisy ny fionan'ireo sindika mitaky ny fanemorana ny fanadinana tamin'ny Praiministra Tsay Christian androany. Ny fanadinam-panjakana nanapaka hevitra tamin'ny fivoriana tamin'ny maraina roapitariky isam-paritra fa raha tsy misy vahaolana indrindra fa ny fanemorana anisan'ny nangatanay satria zaza tsy nianatra 3 volana avy ampanaovanao fanadinana dia miteny ny mpampianatra hoe ahemora ao aorianany ahitatsika vahaolana fa raha faharatsiny ahemitra 2 volana fanadinam-panjakana. Raha ohatra moa zany iziriziry ny fitondram-panjakana hoe tsy maintsy alefa io dia tsy tokony atoko ny mpampianatra satria izay vonona mbolanao ratarapazy any zavatra tsy vitan'ireo zazareo na any amin'ny klasy intermédiaire zany na ny klasy d'examen. Raha ny zava-misy ankehitriny dia hita fa misy amin'ireo sindika na mpampianatra no ataon'ny olom-bidy fitaovana. Raha tsy misy ny fiovana amin'ny ora farany dia tahaka izao kosa ireo datim-panadinana. Ny 14 Aogositra ny fanadinana CEPE, ny 3 hatramin'ny 9 Septambra ny BEPC, ny 17 hatramin'ny 1 Septambra kosa ny baccalauréat sokady général.
Tontolon'ny fampianarana izay hatrany dia hiato ao anatin'ny herinandro vitsy ny fitokonan'ireo mpampianatra pikaroka tao aorianan'ny fiorana tamin'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ministera tamin'ity herinandro ety. Nateo azy izay fiorana izay dia tsy midika ny fijanonan'ny fitokonana izany raha ny fanambaran'ny filohan'ny CSS. Fanampanazavana. Manaraka an'izany misy ny fiahina ara-tsosialy dia ao ny indemnité anankidimy izay tokony ho jerena mitovy amin'ny indemnité ny mpiasam-panjakana rehetra. Misy ny tokony ho akarina anisan'izany indemnité de logement, indemnité de transport, ny resaka sosialy isan-karazany. Hitambara ny CSS sy ny mpandraharaha ny resaka code électoral dia tokony ho suffrage universel direct ny atao. Ho an'ny CSS moa dia mety mahenitsika hoe efa vita daholo hono ny fitakin'ny CSS vita ny andraikitry ny ministera. Fa ho anay kosa mametraka mbola tsy tonga aty aminay aty am-posiny izay voakasika zany rehetrarehetra zany. Anisan'izany ny indemnité de recherche ho an'ny retraité chercheur manomboka ny volana janoary 2020 sy 2020. Izay ny amin'iny fa tsy anaiky ny fandravana sy fanondrenana vaovao kasain'ny commune ataon'ny mpivarotra eny amin'ny tsenan'ny petite vitesse nitsangana omaly ny fikambanana hiaro ny tombontsoa ambonin'ny mpivarotra eny an-toerana. Yves Richard. Tsy azo ekena hatramin'ny farany fikitihana ny tsena amin'ny petite vitesse, indrindra ny tetikasa fandravana sy fanondrenana vaovao kasain'ny commune natao eny an-toerana toy ny resabe ny elo ny farany taona 2017 izay tsy ny fampiarana tamin'ny mpivarotra tetỳ an-toerana raha ny fanazavana. Ho fanoherana izany, nitsangana omaly ny fikambanana hiaro ny tombontsoa ambony ny mpivarotra. Projet an'ny commune zany hanamboatra ny tsena tamin'ny faraparan'ny taona teo dia nampiantso ny délégué izy tamin'izany nakany amin'ny commune zany dia avy eo moa hita engagety nanosony ny délégué nanaiky fa mamboarina ny tsena dia nisahotaka ny mpivarotra ary avy eo ahoana zany tsy izy mpivarotra tsy d'accord amin'izany fa ohatrany hoe décision le délégué personnel tany zany le izy dia mahatsiaro tena ho voafitaka tanteraka zany le mpivarotra. Dia mifamoafao moa ny resaka dia nandray andraikitra zany zahay tato hoe andaotsika hivondrona hanangana fikambanana hiaro ny tena tombontsoa mpivarotra fa tsy hiaro ny tombontsoana olona manokana na hoe anina. Dia izay ny tena antom-pisin'ity fikambanana ity. Ilaina ny fanavoazana sy ny fanatsarana raha ny fanazavana, saingy tsy tokony hisy ambadika sy fametsifetsena ka mety hahatonga ny fivarotana eny amoron-dalana noho ny tsy fanompian-tsena. Araka ny fanazavana, tafiakatra 900 ny tsena manara-dalàna eo amin'ny tsena petite vitesse ankehitriny, isan'ny toerin'ity fikambanana mpivarotra ety hatramin'ny farany ny famarotana ny tsena fivarotan'izy ireo toy ny famarotana ny tsena nambodin'ny sotro sy ny maro hafa. Tahaka ny mahazatra dia fanadadiana mahakasika ny asa tena iray indray no entina aminao amin'ity fanadadiana manaraka ety dia ny fanamboarana corniche zany. Ny antsipirin'izay ary izay Anthony Michael Armarola. Vokatry ny asa tanana iray miavaka izay mampiova endrika ny ao anatin'ny trano, ny corniche. Ny volana novambra hatramin'ny volana jona no mahabetsaka ny mpanjifa n'izy ireo raha ny fanazavahan'ny Rasoa Armalala izay mpanamboatra corniche. Ny asako mpanao plâtre, mpanao corniche ety atosy. Le fomba fanambarana anazy zay zany mamboatra anazy asa tanana izay mihitsy manao anazy. Dia raha ohatra izay hoe misy mikomandy ohatra inay zany mbola sur commande rehefa manao anazy fa tsy tonga dia misy vita. Dia ohatrohatr'izay ny anay eo amin'ny 5 minutes eo no manao anazy. Eo amin'ny 5 minutes manao anazy. Raha ohatra izy zany hoe sur commande n'olona hoe apetaka dia ndroa andro alohan'ny anaovana anazy. Izay izy vao afaka miandro andro izy zany zay vao afaka mipetaka. Ny fanomezana fahafaham-pon'ny mpanjifa no tsy ambaratelony amin'ity asa ity raha ny fanazavana hatrany. Manao ny ezaka faran'izay hoe hitiavany tompony anazy zany. Izay zany tena miezaka hoe ao amin'ny izay mba hoe tena hitiavany tompony anazy ny anaovanay anazy. Mba manatsaratsara kokoa ny asa tananao zany ankeny maro. Manao ny tsara foana ianao dia atonony olona foana Miezaka manao tsara foana ianao zany amin'ny asa tananao satria ilay izy fivelomanao fa tsy hoe
asa kitsaingitsaingoka. 9 ariary hatramin'ny 5 ariary ny fanamboarana corniche iray izay miankina amin'ny habeany sy ny halavany izany. 7 taona i Rasoa Malala no nanaovana ity asa fanamboarana corniche ity ety Tosy. Mahavelona ny asa raha ny fanazavany fa nitarina ny toeram-piasana no tanjon'izy ireo amin'ity asa ity. Tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray dia isan'ireo taranja andray anjara amin'ny hetsika sezama ny taranja karate. Hetsika sezama izay anasongadinana fanatanjahantena maro samihafa. Henri Floreo. Anisan'ireo hayady hanamarika ny hetsika sezama na ny sport extrême salon des arts martiaux ny taranja karate. Ity hayady ity dia natokana ho an'ny sarabaibe-bahoaka na ny kely na ny lehibe. Ara japonais avy any Okinawa ao amin'ny nosy Ryukyu Island any atsimon'ny Japon sy atsinanan'ny Chine ny karate. Sporting karate eto Miesika zany dia mandray anjara ao anatin'ny seo goavana be amin'ny eto saison salon des arts martiaux izay atao amin'ny 10-11-12. Ny zavatra hitanareo zany ao anatin'io amin'ny taranja karate dia misy initiation ho an'ny karateka hoe inona marina le hoe karate, inona style ao anatiny fitaizana ny arts martiaux ny style ny karate dia manentana antsika ho avy zany amin'ny fotoan'io 10-11-12 août 2018 ao amin'ny gymnase gouvernement Korondrano. Amin'ny fahafolo hatramin'ny 12 ny volana aogositra izao ny fotoana iarahana amin'izy ireo ao anatin'ny sésame na ny sport extrême salon des arts martiaux izay ho totosaina ao amin'ny gymnase gouvernement Korondrano. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia olona 3 no namony ainy tao Zimbabwe tao aoriana ny fifandonana teo amin'ny vahoaka sy ny mpitandron'ny filaminana ao anatin'ny toedrara mafana araka izany no andrasana voaka-pifidianana ho filoham-pirenena any an-toerana fanadina. Manatanteraka fisafona eran'ny tanàna ao Harare ny mpitandro filaminana. Omaly tolakandro bala tena izy no nanoeran'izy ireo ny mpanao fihetsiketsehana fifandonana izay tena nahery vaika. Ny anaparitaka anay ny tanjony raha ny fahitako na izany aza nanao ny tifitra hatrany izy ireo. Nivadika ny toedrara taorian'ny fitangorana ny olona teo anoloan'ny Brown Committee mpikarakara ny fifidianana izay voalazany antoko-mpanohitra fa nanatateraka alabato. Fotoana fohy talohan'izay nahazo ny salanisa-betsaka eny amin'ny anteny meram-pirenena ny antoko eo amin'ny fitondrana hatramin'ny taona 790. Mangalatra ry zareo izahay mifidy saingy alain'izy ireo ny safidinay. Samy tsy manaiky ho tompon'andraikitra amin'izao savorovoro any an-toeran'izao na ny antoko ny fitondrana na ny antoko-mpanohitra. Nandray fitenenana ny filoha Emerson Mnangagwa fotoana fohy taorian'ny fanambarana ny vokatra. Raisinay ho tompon'andraikitra ny antoko-mpanohitra MDC sy ny mpitarika azy amin'ny famoizanay n'olona ireo naratra sy ireo zavatra simba. No ny etraketraka politika ataon'izy ireo no nahatonga izao ary izy ireo no namporisika ny olona. Fanamelohana izay nolaviny antoko-mpanohitra MDC ny antokony Nelson Chamisa nanatrika ny fanetsena fitaovana miaramila sy ny fampiasana bala tena izy tsy misy antony mazava izahay. Tena gaga izahay ary mahatsiaro osy eto amin'ny firenenay. Zimbabwéens attendent toujours le résultat de l'élection présidentielle. Eo ampendrasana ny voka-pifidianana filoham-pirenena i Zimbabwe amin'izao fotoana. Ireo mpanara-maso ny fifidianana avy amin'ny vondrona Europeanina kosa nanamafy fa nisy ny fandrahonana mpifidy sy ny tsy fitovian-jo teo amin'ny kandida. Lavy ny komity mpikarakara ny fifidianana kosa ny fisian'ny alabato mandrapatonga ny Zuma anambarana amin'ny fomba ofisialy ny voka-pifidianana. Jusqu'à vendredi pour publier les résultats définitifs. Alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao misongadina tamin'ity alina ity. Voaresaka matetika ny amin'ny tsy tokony isian'ny fironana politika eo amin'ny tompon'andraiki-mpanjakana mandritra ny fifidianana. Maro no mihevitra fa antoko ny fifidianana madio sy mangarahara izany nanamafy izany moa ny pahalalana iray. Nitsangana hanoana ny Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina afaka fikambanam-behivavy avy any amin'ny faritra maro eto Madagasikara. Eo ihany koa ireo sojabe isam-paritra sy ireo ben'ny tanàna avy amin'ny Armanda izany na avy amin'ny ben'ny tanàna HVM. Ary farany mody voatana avokoa ireo datim-panadinana rehetra ho amin'ity taom-pianarana 17-18 sy 2 arivo ity. Izay nambaran'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazana.
dia izay mamarina ny vaovao tamin'ity alina ity sorana ianao nanaraka izany sorana toraka izay ihany koa ireo manaraka ny vaovao any amin'ny faritra indrindra ireo manaraka izany amin'ny alalan'ny DSTV Antsirana sy TNTV Fianaratsoa soafa-tsara daholo. Narainao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Labelcom, la référence en impression numérique. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.